fanamboarana ny lalam-pirenena fa 720 piasa iray no takiny zony no voaroaka. Lalana manainga zipo Ambatondrazaka tsy azo andehanana intsony amin'izao noho ny fahampotehana tanteraka. Fanomezana tany arabo any Bamangoky tsy maharesy lahatra ny fanazavany ireo mpitondra. Alarobia 20 janoary 2024 miraba toboky lafinaritra toboky vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ity alina ity ary dia manasanao ampitiavana sy ampanajana ihany koa izahay anaraka ity fotoan'ity hatramin'ny farany. Mbola ny resaka tany omena ny arabo hatrany no mitana ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Nisy tokoa ny fanomezana fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra nandritra ny 2 andro teo eo izay. Ny zava-misy tsapa nefa ankehitriny dia tsy maharesy lahatra ny fanazavana na dia samy tompon'andraikitra eo amin'izao fitondrana misy ankehitriny izao ary. Dia rahantsika ny rindra tsara ny tokra marolahy. Rehefa diso miaro tena loatra dia mifanipaka sy tsy mifanaraka intsony avy eo. Izay ny tsapa amin'izao fotoana izao momba ny raharaha fanomezana ny tany ambolen'ny orinasa arabo iray any Bamangoky. Ny ministry ny serasera sy ministry ny fambolena aloha dia efa samy tsy mitovy hevitra. Ny iray voalohany milaza anatin'ny fanazavany fa tsy azo ahondrana ny vokatra araka-ity fanazavana izay efa miparitaka ity. Ny ministry ny fambolena izay nanao sininy fifanarahana kosa dia nanipika mazava tsara fa amidy amin'ny vidiny mora amin'ny fanjakana ny vokatra ary ny ambiny dia ahondrana. Dia inona ihany ny mariny? Very fanambola velona ny vahoaka malagasy ary manontany tena ny amin'ny vaovao tena azo raisina marina. Samy tompon'andraikitra mantsy ireo nefa toa mifanipaka toy ny valalakarina ihany ny fanazavany. Tsy mijanona treo mbola mitohy ny tantara. Anatin'io fanazavana nentin'ny ministry ny serasera io ihany dia manontany tsara lalatiana Rakotondrazafy Andriatonga-Rivo hoe fa heverinareo ve fa ny filohan'ny repoblika dia anaiky hivarotra ny tany amin'ny vahiny dia mazava ny valiny. Ny tany dia miditsika mpandrara. Ny tany dia miditsika mpandrara. Miteraka resabe ty fanomezana tany ho an'ny orinasa arabo ity. Maninona tokoa ny vahiny nomena tany amboleny ahazona mahavita tena ra-tsakafo fa maninona ny mponina Amboto Manjaka izay mamboly no roahana amin'ny taniny. Sady amin'izay indray ilay tany omena atao andrana aloha dia ny vokatra amidy amin'ny fanjakana no sady asiana-pahany ahondrana ihany koa. Ary mba aiza tokoa ny afaran'ilay resaka fitakiana Ilzepars amin'izao fa maninona no lazaina ho fahavalo-pirenena ary tsy tia tanindrazana ny olona tsy miraika loatra amin'ny fitakiana ireo nosy kely ireo fa soketaina ho tsy tia fandrosoana kosa ireo tsy manaiky ny anomezana ny tany ho an'ny vahiny. Toa-dranona tao andrahana ny lemaka Bamangoky ny natsanga ny fitondrana Rajonary Mampianina ho Bamangoky ho an'ny tantsaha malagasy indrindra. Ka inona ny tsy hanomezana fitaovana azy ireo ampiasainy amin'ny karany eo amin'ireo tanindreo? Mahalasa saina ihany fa tozaro omena vahana ny vahiny fa akisaka ny malagasy. Vaovao any amin'iny faritra loatra Mangoro iny kosa indray dia piasa namboatra ny lalam-pirenena fa 720 no niaran'ny Trindry Azolena tao aoriany ny fidinana ifotony izay nataony ny teo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tany an-toerana. Nisy moa arak'izany ny fifampiresahana izay nataon'ny mpanao gazetinay Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy tao amin'anatin'izany fanavotona izany. Dia rahantsika ny andinindininy izay. Izy no Sylvain niasa tao amin'ny orinasa mpanao ny lalam-pirenena fa 720. Nitaraina izy noho ny tsy fanajana ny zony eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Izay teto amin'ny MBS no nandefa izany fitarainana izany. Toy izao ny dinika ny fanaovanay tamin'izay fanadiadiana izay. Manao anty arène 44 ity dia ny karamanay amin'ny raha ouvrier zany zao aloha raha normal zany tsy fantatra hoe antonony vera 570 par jour nefa zay miasa 12 heures zay aloha ray. Dia tokony nisy classification zany le izy tokony nisy logement raha fieritreretako logement nourri logé dia inona koa tokony mba tafiditra ao daholo fa satria le vidim-piaina amin'izao hitanao sarotra na mody Moramanga mody Antananarivo zay mody le asa ty anahirana ka izany mba tarainanay mihitsy. Tika tena farany hoe ty trano ty ve trano mahakasika an'inona moa zany ty ataonareo ty? Mahakasika ny arène 44 hono dia ny Banque Mondiale hono no tompony ty
ty construction ty de tsy haiko hoe inona dikan'le banque mondiale petraka ty tsy fantatra za aloha zany lalana be zany tena lalana zany tiarany 44 ty zany tena base mandra-pavita mandra-panao an'le lalana zany dia ampanaovina ny construction ty lo tena karaha mambamy be. Vokatry ny fanadiadiana iny tsy manana asa intsony izy satria noroahany sy no mpampiasa azy. Voka tamin'ny navoaka anay tamin'ny betsy izy a dia hitany ritsy reo dia voaroka. Dia inona hono zany le tena nandroahana anao? Ka tsy fantatro koa hoe tena antony vavariny zasy zay zany ny antony. Nivoaka tamin'ny betsy izy a dia hita zareo a dia raha zay l'interprète amin'izareo hoe mitaky an'izao zany mitaky an'izao dia zay dia voaroka. Dia izy navoaka anareo zany navoarokana dia tety toy zay misy zany. Miavy nefa tongosoto mitadiaviko fantatro angambana hoe inona ny détectanareo hoe inona ny ataonareo aty miasa maninona mamety teny zay le izy. Aloha sorotanao a tsy manapaka teninao a za tena nalahelo a lasa ohatrany hoe za zany a lasa ohatrany saiko hoe milaza vaovao soarina mikasika anjareo saiko fantatro. Dia ohatrany hoe voaka ny izy a dia alany ny izy a dia za zany a ohatrany hoe tsy fantatro hoe avy aminareo namoaka an'le vaovao tsy marina navaovako na le vaovao namarinina navaovako fantatro hoe marina le izy. Iza nandroko anao tao anaty tamin'le lesino antsoavo no ataony amin'ny tompona andraiki-panjakana amin'izao satria manana vady aman-jana ka ho velominy. Efa miresaka ny lalana Ambatondrazaka ihany isika dia eo amin'ilay atao hoe manainga zipo nisy tokoa ny fidinan'ny filohan'ny Repoblika tany an-toerana ary nanaovany fampanantenana ho an'ireo mponina any amin'iny faritra iny saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'izao. Dia orantsika ny fanadiadiana izay nataony Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny toky Ramarolahy. Ny 12 Oktobra taona 2024 no nampanantena ny anamboarana ity manainga zipo ity ny filohan'ny Repoblika. Ny rarakopana ny fampanantenana amin'ny anamboarana ity lalana mampiteny mona ity. Tao anatin'ny 30-40 taona dia misy lalana mitsy lasa nomena anarana le lalana. Dia le anarana dia ny hoe manainga zipo. Tonga tany atoerana mitsy ozy za mantsy any tovavy hoe tsy ataoko manainga zipo tsony anarana. Zay ny zavatra ho atao tsy manainga zipo tsony ny tovavy rehefa any satria namboaritsika koa keo ary afaka efa bolana dia ho vita izany lalana zay mampitoy makany aparapara vola tsisy tsony manainga zipo any fa asiana radie napiakarana 2 metatra ny lalana dia ny rano a rehefa avy ny orana satria rehefa avy ny orana dia tapaka tanteraka ny lalana miakatra amin'ny fasika miakatra ny rano a tsetsina ny lalan-drano rehetrarehetra zao tsika miteny zao mbola ory zareo a. Izay no fampanantenany 12 Janoary taona 2024 zao mbola toy izao ny lalana ao manainga zipo. Ny fiandohan'ny taona 2024 no tonga nanoditra tany atoerana ity orinasa kolasy saingy tsy naharitra fanody niaraka tamin'ireo fitaovana fanamboarana ary tsy niverina intsony hatramin'izao. Ny 12 Febroary taona 2024 avy no feom-potoana farany nomen'ny filohan'ny Repoblika avy tany ty lalana eo manainga zipo ity. Saingy mbola izao ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. No ity lalana ity dia vitsy ireo fiara afaka mandalo eo amin'ity lalana. Vokany taraiky teo ny fiara lehibe nitondra solika izay amatsy ho an'ny jirama ao Ambatondrazaka ka tapaka nahatra ny jiro. Andrasana fatratra ny fanombohan'ny asa ao Ambatondrazaka araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika toy ny RN 44 sy ity lalana eo manainga zipo ity. Ny andrandrainy maro ho fangarana vato mifidy fotsiny mialohan'ny fifidianana. Fananyo ny heviny ihany koa androany ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakotovao manoloana ny tsy fanarahan-dalàna izay miseho sesilany eto amin'ny firenena nandritra ny fihivahiny ihany ny tao amina fahitalavitra rahavavy iray. Nanao ny angom-baovao tao anatin'izany Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Taon'ny fitondrana sakana amin'ny tsy fahombiazam-pitondrany ireo antoko politika izay tsy mitovy fijery aminy
raha toka milaza sy mitsipaka ny tsy fanajana ny lalàna izay ataony. Nametraka zao zay tamin'ny gouverneur hoe tsy mifanahaka amin'ny lalam-panorenantsika io satria zao ny antony dia namaly ny ACC hoe io ne mandalondaly kely fotsiny fa ny tena marina aprisiana ny fitondram-panjakana no aingana ny fifidianana zany rehefa mamerina zany be anao dia tsy tay ametraka an'ilay gouverneur raha zay ny rafitretetona fa tsara andao hoe fa andao manara-dalàna fotsiny ravana ve Sénat satria very ranon'ny filoham-pirenena rehefa satria zay nieritreretiny olona raha vao androany talata fa tokony manara-dalàna za manao antsoava amin'ny filoham-pirenena mihitsy satria mba nampanahirana zany amin'ny maha-olombelona mijery an'ireny hoe ataon'ny filoham-pirenena mikabarina ny hafa miteny hoe inona ny tianareo tetezana sa Sénat, inona ny tianareo trano fianarana sa Sénat. Raha za manokana raha vao androany tsy hoeny amin'ny arabe zay tsy tariky olona hiaro ny toeranay amin'izany zay fa ny zavatra tenenina fotsiny dia hoe misy lalàna ao a fombafomba ara-dalàna ahafahana mampijanona manala an'izany institution zany institution ne io hoe ny fanajana lalàna sy ny fipetrahan'ny mpitondra ho modely anefa no fototra ahafahana miroso makany amin'ny efampandrosoana. Rehefa miasa toy ireny manao ny ordre du jour dia misy représentant ny gouvernement dia nanontany zay an'ilay madama représenté imprimature madama ahoana kay hoe ahoana ihany le resaka ratification satria zao fotoana malalaka efa mijery azy zay ozy izy tapitra ihany ny session tsy tonga ilay izy dia tamin'ny 13 décembre mbola naveriny tamin'ny session plénière nyresahana hoe tapitra ity tsy tonga ilay izy misy tsy fanarahan-dalàna zany nataon'ny fitondram-panjakana tsy ny olona fa ny fitondram-panjakana le lalàna tsy nampiarina no satria noveritony zay filoham-pirenena ary nianina teo Mahamasina hoe ampanjaka an'izany fanjakana tan-dalàna tsy hitako izay anina amin'izany zay anenjehana ny rakotona rahabe tsy rakoto sy rahabe io fa hoe ekena ary ve zany tsy fanarahan-dalàna raha ohatra sanatria diso ny ACC namoaka an'iny dia aloha zany ny ACC nilaza hoe azafady reo olona fa aza raisinareo le décision raisina iny fa mampametra-panontaniana zahay hoe rehefa iza zany sy amin'ny fotoana inona no tsy azo ivalozana ny didy avoaka ny ACC. Mihevitra ny anao fitondrana tsy refesy mandidy ny fitondrana amin'izao raha ny zava-misy no jerena mbola azo everina ve ny everena ny mahatandalàna any Madagasikara raha ny tsy fanaran-dalàna izay miseho ety no zoina. Tompo maso ho an'ny toetrandro amin'izao fotoana dia hita ho miakatra trany ireo ren'ny rano eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao noho ny rotsakorana raha ny fanazavana sy ny fanadihadiana nefa dia mbola hita izany rotsakorana izany atoato araka ity angom-baovao izay hoentiny Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala ity. Any amin'ny 500 kilometatra andrefana somary avaratra andrefana Besalampy no misy an'ilay tangoron-drahona tamin'ny 3 ora torakandro teo. Mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora sy tafiotra hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora ary mikisaka miatsinanana amin'ny hafainganam-pandeha 520 kilometatra isan'ora ity tangoron-drahona ity. Tombaranay hiditra an-tanety any Oalina ao amin'ny faritry Melaky ary Amakivaky any Betsiboka Analamanga Alotra ary Ivoaka any amin'ny faritra Atsinanana ho amin'ny Rahatsapisoarivo. Tsara ny manamarika fa tsy dia matanjaka ity tangoron-drahona ity ary tsy manana heritsika ifadian'ny rivo-doza fa kosa ahery ny rivotra entiny any amin'ny faritry Boeny sy eny an-dranomasina. Etsy andanin'izay mbola voatazona avokoa ny fampitandremana noho ny abetsahan'ny rotsakorana sy ahavon'ny alin-drano ary ny famafisan'ny rivotra ho an'ireo fatra rehetra na ray izany. Mbola eo amin'ny vaovao manodidina an'izay toetrandro izay hatrany dia mitoetrany ny fahasimbarana terak'ilay ora mikija nandritra ny 3 andro tao izay ho an'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny dia mahatsiaro tena ho tsy afabela ary betsaka ihany koa ireo fahavoazana nateraka izay ho an'ny mpampiasa lalana. Ny andinindin'izay hoentin'ireo Red Berton sy Tahiry Niaina. Ankoatra ilay fahatapahan-dalana tao amin'ny faritra Ankarafantsika 100 kilometatra tsy idirana ny Mahajanga ny ampy ny fahavoazan'ny lalam-pirenena faha-efatra. Tapaka ihany koa ny lalana eo amin'ny vao afaka n'Ambondromamy raha avy aty Antananarivo akany Mahajanga nanomboka tamin'ny androany maraina. Ny otsaka tanteraka ny arabe ary tsy misy fiara afaka mivezivezy intsony.
noho ny amaroany rotsakorana no niteraka io fahasimbana io. Etsy andaniny miakatra tsy misy toy izany ny rano ao Mahajanga. Dobo ny tanàna maro ao amin'ny commune Mahajamba ihany koa ary efa betsaka ireo traboiny. Indro sahady izay tao anatin'ity volana janoary ity no efa niaina tao anatin'ny fahadoboana tanteraka ny poniny Mahajanga. Ny fotoam-pahavaratra nefa vao manomboka. Tsy ny ao Boeny ihany fa saika nahitana fahasimbana avokoa ny lalam-pirenena rehetra miazo ny faritra eto Madagasikara tamin'ity fahavaratra ity. Midika izany fa efa ela no tsy nisy ny fikojakojana ny lalana nataon'ny fitondram-panjakana. Ny etra nefa mandoa izany hatrany ireo mpampiasa lalana isan'andro. Ary na amin'izao fitondrana izao aza tsy lahara-pahamehana ny fanamboaran-dalana nefa io no isan'ny manamora ny fiainam-bahoaka. Eo amin'ny asa fampandrosoana ifotony amin'ireo commune sasantsasany dia hita ho tokony handroso ny commune ambanivohitra Ampanefy ao anatin'ny distrikana Tsimondrano faritra Analamanga. Saingy ny lalana sy ny tohadrano no hita fa sakana lehibe indrindra ao anatin'izay. Tamin'ity androany ity no nandraisana tamin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna vaovao tao an-toerana ary nandraisany raha teo ihany koa ny asa mahaben'ny tanàna azy. Lorette Pertone Manora Malala ary Andry Rakoto Malala. Tao anatin'ny 10 taona lasa izay no nanomboka nahazo vahana ny fitrandrahana fasika tao amin'ny commune ambanivohitra Ampanefy ao anatin'ny distrikany Tsimondrano ato amin'ny faritra Analamanga. Nanomboka teo dia nisedra olana ny tantsaha ao an-toerana noho ny fahasimban'ny tohadrano manondraka ny tanimboly. Mivelona amin'ny fambolem-bary sy ny felika ary ny fanamboarana biriky ny akamaroan'ny ponina Ampanefy izay tantsaha avokoa. Dia fo an'ilay raha mity zany amin'ny tena fahavana le fambombaly amin'ny avalatsa amin'ny tambary any. Le paka fasika tsy azarana foana le izy amin'ny fasika io. Hitanao zao le ity zao taboka taloha ity. Ty zao maka fasika dia lalanjalalo be dia tsy tafiditra tsony le rano. Fa ny tena marina io zao amin'ny etaetanio zao le fambolem-bary ity ny tena fahavazana eto. Fa ny anana hoe mba rino zany dia fa avy manondraka eto zay dia vita eo zany. Dia koa zany mba vidin'io tena marina tokony mba hiakatra kely le vidy fa maty mety le tantsaha. Fotodrafitrasa goavana mila hatsaraina mba ahazon'ny tantsaha tombony ihany koa ny lalana izay ratsy loatra ka mampijaly amin'ny famoaham-bokatra. Zao lalana zao zany zao no tena mampijaly amin'ny ny olona ety. Indrindran'izany amin'ny mpianatra koa zany zao raha ohatra hoe amin'izao azy vorona zao tena sahirana dia sahirana ary atahorana mihitsy indrindra fa ho latsaka ny nadobo. Eto amin'ity boribory tanety kely ity zao mandalo fotsiny le fil la courant ity nefa ny efa mba iny ihany zany ny fil jirama ka raha mba mety ihany koa io koa mba hitahitan'ny vahoaka zany ety amin'ny faritra tanety kely le tompoko. Rano efa rano mahita fa rano maloto ny sotronako. Io zao le rano konko dia tena miaina mihitsy amin'le io amin'ny raha fahavaratra io zao dia ohatrany mavomavo be io. Ny olana zany rano dia jiro dia ny lalana. Ny rano le amin'ny olana menamena be any nondra efa fahavaratra dia tsisy rano mponiny ety. Rano tsoina maloto be mihitsy zao ny rano ety dia ny jiro koa zany ety maizina be tsisy jiro mihitsy. Manantena fiovana mipaka any amin'ny fiainan'ny isam-baravarana ny ponina Ampanefy amin'izao ben'ny tanàna vaovao izao ary vonona ny fanometanana amin'ity ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany antoko timma ity. Ny atenena ilo zany zao raha ohatra ka amin'ny lera vaovao zany zao dia ny hoe mba hitohizan'ny fandrosoana ihany koa satria hita ihany koa zany ny fahabangana aloha zany tamin'ny mera teo aloha satria tsy fanaratsiana fa tena hita mihitsy hoe mba te hiova ihany koa zany zay mba te hanana zavatra vaovao ety amin'ny fokotany misy anay. Androany no nanomboka nandray ny toerany teo anivon'ny commune ambanivohitra Ampanefy ny ben'ny tanàna Rakotonanahary na fantatry ny maro amin'ny hoe IBB. Tsy maro resaka hoy izy fa ny asa fampandrosoana ny tanàna no imasoana ary araha misalaha amin'ny vahoaka izany. Manodidina ny 7 metatra tora-droa eo ny velaran'ny commune Ampanefy. Misy ponina 2 alina ao anatiny ary zara raha 5.0 kilometatra miala ny renivohitra no misy azy. Mbola ao amin'ny distrikana Tsimondrano ihany dia androany ihany koa ny nandroany toerany ny ben'ny tanàna vaovao ao amin'ny commune Akadimanga. Anomboka ny asanam-panantenany ity ben'ny tanàna ity nandritra ny fampelezan-kevitra Asinandre Malala sy Tokiramalolahy no mitondra ny fanadihadiana. Ny fanamboaran-dalana, fijerena manokana amin'ny mpianatra, izay no tena lahara-pahamehan'ny ben'ny tanàna vaovao ao amin'ny commune Akadimanga. Tsy mora ny asa miandry azy, kanefa vonona ny lehilahy anatanteraka ireo lokaloka sy fampanantenana nataony tamin'ny fampelezan-kevitra.
voafidy tamin'ny anaran'ny antoko timy izy ary vonina ny anasoa ireo vahoaka ao amin'ity commune Endreketana ity ary vonina ny hain'ny feon'ny vahoaka. Anisan'ny commune mbola voakasiky ny tetika asa tanamasoandro ity commune ity ka manana ny ambarany momba izay izy. Tena marina amin'izy io moa dia misy no mampiditra an'izy io resaka politika. Fa eto zany dia tena manindry ary manazava tsara mihitsy fa tsisy resaka politika io fa tena raharaham-bahoaka io mbahoaka io. Ny commune zao misy commune enina na 5 farafahakeliny miaraka amin'io dia ny commune Akadimanga, commune Ambotrimanjaka, commune Ambotrapito, commune Fiombonana, commune Bemasoandro. Reo rehetra reo dia tafiditra tateraka mihitsy amin'io. Reo commune tsirairay reo dia efa manana ny fomba hoentiny anehoany hoe tsy mety aminay ny fanotofana tanimbary. Fa reo commune reo tsy mbola nisy laza na ray ary hoe tsy mety aminay ny tanamasoandro fa ny fanotofana an'le tanimbary misy eto aminay tsy ekenay fa ny projet tanamasoandro makasitraka izay ary manaiky fa kosa aleole izy ifindra toeran-kafa. Zay daholy ny zavatra foto-kevitra ijoroan'ireo commune tsirairay ireo. Zany hoe fehany miray ary miaraka ary tsy hisaraka mihitsy ny commune anankidimy fa samy tsy makasitraka an'io fanotofana tanimbary dao. Ratsaivina dia miray feo hatrany ireo commune rehetra voakasika ity fanotofana tanimbary any hektara maro ity amin'ny tsy antofana ny fotom-pivelomany. Mbola eo amin'izay fampandrosoana ny commune izay hatrany dia totosa tamin'ity androany ity ihany koa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna vaovao ao amin'ny commune Ambotrimanjaka. Amin'ny maha-candidatima ity ben'ny tanàna voalany ity moa dia ny fanamboaran-dalana no lara-pahamiany. Ny andinindin'izay hoetiny Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Tokony omeny Handriamanalotsoa Iadjason ny hanao fototrasa ifanaraka amin'ireo filanimponina nandritra ny fampelezan-keviny. Laharam-pahamehana ho azy araka izany ny fanamboaran-dalana. Finan fampanondra Ambotrimanjaka zany manomboka eto efa voalazantsika eny aloha dia ny fanatsarana ny fitantarana ny Ambotrimanjaka zany dia ny fanatsarana ny fifamoivoizana ny fanatsarana ny tsena fivarotana amoron-dalana. Zay aloha zany laharam-pahamehana maika fa tsy voalaza teko moa zany dia ny fanatsarana ireo mpiandry vodirano ny fampitaovana sy ny motivation izy ireo. Zay zany laharam-pahamehana maika sady maika tsy maintsy atao eto amin'ny tanàna Ambotrimanjaka. Nasiny ity ben'ny tanàna Ambotrimanjaka vaovao resaka ity ihany koa ny mikasika ny tolona mponina Ambotrimanjaka. Tsy izao izy no mitarika ny tolona fa anisan'ny mponina etỳ ka miaro ny tagniko. Misy vahoaka Ambotrimanjaka efatralina 3 efatralina zao ny vahoaka Ambotrimanjaka amin'izao fotoana izao ny 700 isan-jato latsaka kely fotsiny miaina amin'ny tambary io ary efa taonko zany manomboka miditra ny rano mandraparitra ny rano zany hoe eo amin'ny 10 volana vahoaka Ambotrimanjaka dia misitaka ny ao anatin'ny tambary io na trondro io na vary io na asa isan'andro eo amin'ny vola 7 isan'andro sy tahan'izay vahoaka 700 isan-jato ny amin'ny vahoaka 300 sy efatralina zay zany fiainan'ny vahoaka ao ka ny momba ny hoe fanakahana ny tanamasoandro tsy eto Ambotrimanjaka famondrana azy any toerana hafa tsy anjara amin'ny ben'ny tanàna Ambotrimanjaka. Aloha zany tena hazava mihitsy ny resaka tsy resaka politika eo fa resaka tolom-bahoaka tena purement. Tontosa androany tao amin'ny lapan'ny tanàna Ambotrimanjaka ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna Ambotrimanjaka teo aloha sy ny vaovao Iadjason Handriamanalotsoa. Eo amin'ny vaovaony toe-karena dia piasan'ny hetra sy solitena avy amina sehatra mpanara-maso maromaro no nahazo fiofanana teny Antaninarenina teny androany makasika ny fenitra takina amin'ny resaka mangarahara eo anivon'ny hetra. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina no tena toerana nitondra ny vaovao. Vitsy amin'ny orinasa eto amintsika no tena milaza marina ny vola miditra ao aminy. Manano sarotra araka izany ny manombantombana ny hetra tokony alohany amin'ny tompon'andraikitra. Ny eto amintsika système déclaratif dia nanjaran'ny orinasa no manao filazalasana araka hetra araka ny fahatany azy. Fa ny anjarany ao amin'ny biby tantaraka be ny hetra no manao ny fitsirihana araka hetra. Karaha hitantsika fa tsy mifanaraka amin'ny vola izay mihodinkodina amin'ny orinasa sy nalefa avy any ivelany sy avy any ivelany makaty ny izay déclaration nataony izay filazalazana araka hetra nataony dia manana 3 taona antsika.
telo taona izay no pouvoiran'ny administration fiscale ahafahany manitra ny filazalazana raketra olana mipetsaka eran-tany atsika tany andalam-pandrosoana dia tsy milaza ny tena marina ireo orinasa multinational zay miasa amin'ny tany andalam-pandrosoana rehetrarehetra nareo mahafantatra angambany amin'izany hoe minoration na base imposable et transfert illicite na bénéfice no zany BEPS ny anarany zany hoe zany raha miasa eto amintsika ny orinasa dia tsy maintsy manao optimisation fiscale izy ny ataony zay rehetra zay aloha araka ny lalàna misy sy ny lalànantsika ino mampiasaina. Ambany raha teo ny tany fidiran-ketra eto Madagasikara noho ny fahamaroan'ireo sehatra tsy manara-dalàna tafiditra ao anatin'ny mpikambana forum mondial amina resaka mangarara nefa i Madagasikara izay miady amin'ny osika manodidina ny fandoavan-ketra. Évaluation taona amin'ny taona 2024 ka tsy maintsy manomboka atsika amin'izao fotoana izao tsy maintsy mahazo ny traikefa rehetrarehetra ahafahantsika zay mahazo an'izay norme na ny refy zay tadiavin'izay forum mondial zay mba azahoantsika note tsara mba tsy ilazana antsika hoe tsika dia ao anatin'ny liste moara amin'izay fotoana izay fa dia tsika no voalohany na hoany amin'ny tena hoe firenena mandala an'izay transparence. Eo amin'ny vaovaony sosialy teny rehetra teny makasika ty resaka mpivarotra amoron-dalana ity dia mbola hita homana ny sarotra ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana nidina teny rehetra teny ihany koa nanao fanadihadiana Ravrazafy Mahenina sy Tahiry Aina. Manao fanenjika amin'ny mpivarotra amoron-dalana no tandro filaminana andro vitsivitsy izao no latsaka ny baiko ary nampiarina tamin'izy ireo avy hatrany tsy nisy fampandrenesana na koa fanomezana tsena. Za tokony le tomobile amoron-dalana be no tokony asolo reny nitarika le embouteillage fa mivatsa amin'ity nino mo amin'ny sisin-dalana ity tsisy resaka embouteillage mihitsy tsy mihoasa le mpivatsa amoron-dalana dia tsisy sony. Tokony mba jerena aloha le vahoaka madinika vao mifandrosoana satria izy mpanan-karena linan'le fandrosoana fa le madinika tsy rarahiny akilany etsy akilany aroa fa izy zareo mpanan-karena mahay amin'le fandrosoana izy ny tay androso dia le madinika zany ataonaizy nefa mifandrosoana mahamay azy diovy aloha mifandrosoan'ireo madinika ireo aloha mba jerena zay vao mba mahay amin'ny fandrosoana izy fa tsy le fandrosoana mahamay azy nefa le vahoaka madinika tsy rarahiny dia tsy mandroso zany mihitsy io ninona fahaizan'ireo raha vao tsy mijery an'le madinika izy. Dia le mpivarotra ity amin'ny sisiny aty dia mba mifampiresaka tamin'le polisy aloha zay hivarotra fa amin'ity sisiny ity dia tsy manaiky mihitsy ry zareo entanay nefa ny legioma sy voankazo mora simba. Dia hoaiza zany nareo izao? Dia roasiny fotsiny hoe miala fotsiny teto izy fa zay tsy te alalan'izany fangalana tôbily ireo dia rofinany dia zay aloha tena miteny aloha ny entanay ao fa rehefa alay tonga ny tôbily hiara hiditra daholo zay. Mamelinjanaka mandofa trano mampiananjanaka mila jiro mila rano nefa zay tonga dia rofina be tsotra izao le entana maninona manao an'izany tokony hoe mentsena manokan'izay dia manaraka ny lalàna zao za zay mivarotra mitapify misakoroka moa zany filazana satria zay zanakay tsy maintsy mandoeko lazy misakafo mandofa trano dia tokony mba jereny lehibe zany amin'ny plasy misy anay mpivarotra hoe menatseninareo fa iza mivarotra amin'ny intsony fa zay ne mba olombelona mitovy aminazy misakafo ohatranazy manaraka didy mananjanaka manana vady aman-janaka zay mba mitovy an'zareo reny ambonimbony re zay fa tsy hoe olona kely mahantra dia atao zay tiana atao fotsiny rofina katsy dia rofina makany maina raha mpangalatra ireny mba azainy mahafoatranay mpangalatra sy mipangaro-po sy mpamaky trano ireny zao miely tena mihoatra mihitsy no mpivarotra tokony ireny azainy lehibe fa tsy zay majinika kely oatra zao tompo. Malalaka angely lalany malalaka io dia zay fomba miangavy amin'izany zahay hoe allo ary mba amin'ity sisiny ity zay no mba melatra an'le tanaiky dia raha na mijery an'izao zazakely zao raha ve dia mba ho rariny zao rofiny fa ajanony eo ny entana io fa tonga dia rofina any anaty tômôbila io. Hoentintsika mamaraparana ny vaovao avy eto an-toerana dia vaovao avy amin'ny fiadidiana ny gendarmerie pirenena. Nivoaka ny 1 janoary lasa teo ny vokatry ny fifaninanana idirana ho mpianatra zandary andiany 570. Efa azo jerena eny amin'ny toboparitry ny gendarmerie brigady ny soratany anarana ny valiny zany fanadinana izany. Raha ny fanamariana avy amin'ny gendarmerie pirenena dia isy ny toromarika maromaro alaina eny amin'ny tobon'ny gendarmerie misy ny lisitra ho an'ireo mendrika ka antsoina anaraka ny sivana faharoa.
kisy ihany koa ny fanadinana ara-moraly na ara-pitondrantena eny amin'ny Brown Gendarmerie ka maimaim-poana na 0 ariary ny fanaovana io fanadinana io. Raha misy araka izany olon-tsotra na zandary mitaky vola aminareo dia mila miantso ny laharana 034 12 005 25. Ny alahady 12 febroary 2024 amin'ny 12 maraina no tsy maintsy tonga eo amin'ny sekolin'ny Gendarmerie Ambositra ireo voantso hiatrika ny dingana famaranana miaraka amin'ireo antota taratasy sy fitaovana voatanisa eny amin'ny brigady. Izay tsy tonga mialohan'io daty io arak'izay voalaza dia midika ho tsy fahafahana avy hatrany. Entitra dia entitra ny mpitantana sy ny gendarmerie ka tsy anaiky ho afamaina ireo mpanome sy ny mpandray kolikoly. Fa vaovao any ivelany kosa indray dia vita omaly ariva tany Le Caire any Egypte ny atsapaka amin'ny ifanandrina isambondrina ty Afrika amin'ny mondial 2024 any Qatar ao amin'ny vondrona jino misy any Madagascar ary RDC Congo, Benin ary Tanzanie no iray vondrona amintsika ao anatin'izao lalao fifanitsanana izao. Ndeha rahantsika ny andinidiny izay hoetiny Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Niroso tamin'ny fanaovana atsapaka ireo ekipa 70 aty Afrika omaly 2 janoary ny Confédération africaine ny taranja foot ho an'ny mondial 2024 any Qatar. Nozaraina ao anatin'ny vondrona 10 ireo ekipa 70 afrikanina ireo. Vondrona A misy any Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti. Vondrona B misy any Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale. Vondrona C Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Libéria. Vondrona D ahitana ny Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi. Vondrona E Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda. Vondrona F Égypte, Gabon, Libye, Angola. Vondrona G Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie. Vondrona H Sénégal, Congo, Namibie, Togo. Vondrona I Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan. Ao amin'ny vondrona G no misy any Madagascar, RDC Congo, Benin ary Tanzanie. Ekipa tafita voalohany isambondrina io no hiatrika ny 3e tour ny match de barrage aller-retour. Ireo ekipa ireo indray avy eo no atao atsapaka ka ho zaraina po anankiroa. Ny po voalohany dia ahitana ireo ekipa tsara filaharana indrindra amin'ny FIFA. Ny po faharoa kosa ireo ekipa 5 ambiny. Izy ireo araka izany no hiatrika ny match de barrage aller-retour. Ny ekipa tafita amin'ireo no isolo tena ny Afrika amin'ny mondial 2024 any Qatar. Ny fahasivy hatramin'ny faha 12 ny volana Oktobra 2024 ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana. Ny 13 hatramin'ny faha 15 Novambra kosa ny andro faharoa. Ny andro manaraka kosa ny taona 2024. Efa tafiditra ao anatin'ny ekipa 100 amin'ny filaharan'ny FIFA i Madagascar taorian'ireny kanina 2024 ireny. Fa 4 ny laharana misy atsika. Fa 20 kosa ny laharana misy atsika aty Afrika. Any ivelany ihany hoentsika manakatana tanteraka ny vaovao amin'izao alina izao any Brésil dia toeram-pitrandrahana vato sy volamena maro no ahina hiteradoza indray. Nisy arak'izany ny fanapahan-kevitra ndraisan'ny fitondrana any an-toerana ny amin'izay fitrandrahana izay hita ho mahazo vahana tanteraka. Germaine Menjanary sy Mathieu Princy no mitondra an'izay fanadihadiana izay. Eritaona taorian'ilay firodana ny toerana fitrandrahana iray izay niteraka fahafatesan'olona 70 tany Brésil tamin'ny 15 ny volana janoary 2024 teo dia mbola nanamafy hatrany ny fanjakana breziliana fa misy ny fepetra momba ny fitrandrahana ao an-toerany ny mba tsy hisiany loza tahaka izany intsony. Raha ny fantatra mantsy dia misy tohadrany fitrandrahana hatrany amin'ny 27 ao an-toerana ka ny 40 amin'izany dia verina ho tandindomindoza avokoa. Nisy arak'izany ny fametrahana lalàna izay manamafy ny fepetra azahoana fahazahoan-dalana mamela ireo orinasa hitrandraka izany mba anaova ny fanjakana fijerena manokana ny toeram-pitrandrahana. Ankoatra izay ny fametrahana ny piasan'ny vonjitaitra ho an'ireo faritra akaiky tohadrano izay tena atahorana. Ny mpamono afo, ny miaramila ary ny mpitandro filaminana izay miezaka mampiofana ny mponina ao an-toerana manao ny fitrandrahana momba ny arloza. No mafisin'ireo mpitandro ny filaminana hatrany fa ny mponina tsirairay dia tsy maintsy mahalala izay tokony alehany. Misy raha teo ny fametrahana anjombona mba ho fanairana ny rehetra mialohan'ny fotoana raha toa ka misy ny loza ahina hitranga. Nilaza ny orinasa valina izay mitrandraka ao an-toerana
fa misy ny drafitra amelomana indray ny tanàna mba ilana amin'ny mety tsy fahombiazan'ny fizahan-tany noho ny fampotehana izay nateraka ireo loza ireo. Amin'izao fotoana dia misy ny asa izay efa mandeha izay ataon'ity orinasa ity, dia ny fanaovana rindrim-bato mirefy 30 metatra ny ahavony izay voalaza fa hovitaina mialohan'ny volana desambra izao mba iarovana ny mety ho firodanana indray raha toka betsaka ny rotsakorana any antoerana. Dia iny vaovao tany Brésil iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarana ny vaovao tamin'ity alina ity isorana mitafotafo ianao any tokantrano miaraka amin'ny MBS nahandro na alina ankasitrahana feno ihany koa ny mpanao gazety ny teknisianina ireo mpiara-misala rehetra ao anatin'ity MBS ity niaraka taminay teto tamin'ity alina ity mametraka ny mandrapitafa ny tenako amin'ny manaraka indray veloma tompoko.